Salama tompoko, karakory jiaby atsika ny tokantrano any amin'izao fotoana izao. Tonga soa ato amin'ny fandarana ahoana marina. Ny fandarana ahoana marina dia hitondrana ho anao lohahevitra araiky izay andesin'ny mpanao gazety ny MBS ary velabelarina misimisy kokoa ao anatin'ny fanadihadiana izay atao. Ho amin'ity androany ity dia ny momba ny vokatra vary, ny fambolem-bary ary ny olana eo amin'izay fambolena vary eto Madagasikara izay no andesina aminao ato anatin'ny fanadihadiana. Efa tany amin'ny 909 taona talohan'i Jesoa Kristy no efa nisy ny fambolem-bary maneran-tany araka ny tantara, ary tany Thailande no tena nahitana izany betsaka indrindra. Nihitatra tany Chine izany ary avy eo dia niparitaka manerana ny firenena rehetra. Ireo firenena izay manana toe-tany sy toe-trandro mafana sady misy orana no tena anisan'ny mpamboly vary. Ary raha ho an'i Madagasikara manokana dia anisan'ny firenena niangarana rasamboary i Madagasikara satria dia saika mahavokatra vary avokoa ny faritra jiaby eto amin'ity firenentsika ity. Indrindra moa fa ireo eto ampovoantany misy ihany koa ny any amin'ny faritra mianavaratra sy ny faritra andrefan'i Madagasikara iny. Ny somary manahirana kely amin'izay dia ny any amin'ny faritra atsimo izay noho ny olana eo amin'ny rano moa no mahatonga ny hoe ambany kokoa, fa na izany aza ahitana vokatra vary ihany any amin'iny faritra atsimo iny. Rehefa miresaka n'izay hoe vary izay isika araka izany dia manana ny tantarany sy ny fivoarany izany fambolem-bary izany. Ho resantsika bebe kokoa ny eto Antananarivo izay manana ny lemaka be tsy mitatatra midadasika amina hektara lehibe dia lehibe tokoa ary mizara faritra maromaro izy io. Anisany mamatsy vary ny ankohonana aman'alina maro eto Antananarivo izay lemaka be tsy mitatatra izay. Misy ny olana sedrain'ireo mpamboly amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny sehatry ny rano, fa eo ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny paikady rehetra ampiasaina amin'izany fambolem-bary izany. Asaiko sahady ary ianao araka izany anaraka ny fandarana ahoana marina, ahafantarana bebe kokoa ny manodidina n'izay fambolem-bary sy ny fiantraikany eo amin'ny toe-karena malagasy izay. Ny faritra Alaotra misy ny distrikany Ambatondrazaka, ny faritra Boeny distrikany Marivoay ary ny faritra Sofia distrikany Bealangana no azo sokajiana ho sopotry Madagasikara amin'ny vokabary. Saingy tsy adinoina fa ahitana tanimbary avokoa ny tanàna maro manerana ny nosy, eny fa na ny renivohitra aza dia manana ny lemaka be tsy mitatatra. Efa tamin'ny andro nandrenam-ponimerina no nametrahana ho lahara-pahamehana ny fambolem-bary teto arivo, araka ilay teniny malaza manao hoe izao sy ny vary dia iray ihany, tsy misy fahavaloko afa-tsy ny mosary. 520 isanjato ny tany volena eto Madagasikara dia natokana hambolem-bary avokoa ary ny 720 isanjato ny vokatry ny tantsaha no vary. Andro lehibe iankina ny fiainam-pirenena araka izany ny fambolem-bary sady foto-tsakafo ny malagasy raha teo izany. Misy fiantraikany eo amin'ny vokabary isan-taona manerana ny Madagasikara ny zava-misy ara-politika. Azo hitarafana ny hahabo ny fari-pianana sy ny sosialy ny mponina, ny filana arabary isan'olona isan-taona sy ny tahan'ny vokabary isan-taona. Talohan'ny taona 2004 no nisy fiakarany isan-taona ny tahan'ny vokabary manerana ny Madagasikara. Nanomboka ny taona 2012 sy 2014 kosa dia nitotongana tsy nisy toy izany ny vokabary teto Madagasikara satria ny hena sivy ka hatramin'ny 520 isanjato be izao ny tahan'ny vokabary isan-taona manerana ny nosy. Ny faritra Vakinakaratra sy Alaotra Mangoro no nitana ny laharana voalohany tamin'ny hatsaran'ny vokabary teo anelanelany taona 5 ka hatramin'ny taona 520 sy 20. Fahatelo ny faritra Sofia, fahafito no misy ny faritra Boeny,
izay manana ny marovoay ary ny faritra Androy no farany indrindra tamin'izany famokaram-bary izany. Mbola vitsy ny tany voatrandraka ambolena eto Madagasikara satria zara raha velaran-tany aotra faingo 7.20 hektara no asain'olona enina. Etsy andaniny mitombo ny fanotofana tany eto an-drenivohitra. Antony maro no miteraka izany fanotofana tany izany araka ny nambaran'ny Bahay Toekarena iray. Alaon'ny tantsaha indrindrandrindra ny ireo tantsaha le hoe aty an-drenivohitra izay mbola manana ny tanimbariny ety an-drenivohitra be tsy mitatatra ny tiana resahana. Rehefa manao izy an'le ataontsika hoe évaluation mihoatra amin'ny vola izay laniny amin'ny fambolem-bary anankiray sy ny vokatra izay miakatra amin'ny fotoana fijinjana sy ny vidy varotany azy, ka raha misy olona manana maha izy azy na tsy manana maha izy azy fa manana fahafahana fotsiny hividy ny tanimbariny dia aleon'le tantsaha zany mivarotra an'le tanimbariny. Ny mampalahelo nefa tsy olona andeha amboly vary no mividy an'le tanimbariny fe raha antsika malala koa ny olana goavana misy indrindra teto Antananarivo fa ireny tanimbary ireny dia nototofana mba ho anaovana indray zany fotodrafitrasa hafa toy ny hoe trano sy ny maro isan-karazany lasa toeram-ponenana zany. Ka mazava ho azy fa misy fiantraikany zany raha Antananarivo fotsiny no resahana eo amin'ny tolotra arabary mba ahafahana manome fahafaham-po zany an'le mponina eto Antananarivo ary izay indrindra no nahatonga antsika zany tsy maintsy nanafatra an'ireny vary tany ivelany ireny kanefa raha antsika nalala araka ny voalaza teo ny olana izay niaraka taminy. Nanomboka tamin'ny taona 2012 ihany koa no tena nahazo vahana ary niakatra be ny tahan'ny fanafarana vary avy any ivelany. Manimba ny toe-karena malagasy izany satria sady mampiendanja ny vokatry ny tantsaha no manome vahana ny gaboraraka sy ny kolikoly. Etsy ankilany miena ihany koa ny vola vahiny ao amin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara no io fanafarana vary io ihany. Ary ny tantsaha zany taty aoriana dia nahatsapa ny fatiantoka zany azony mihoatra amin'ny fambolem-bary sy ny vidin'ny vary eny an-tsena izay irahantsika malala ary izay no mahatonga zany andren'le mihamafy le ataontsika hoe fanararaotana na ny hoe spéculation rehefa fararano teto Madagasikara dia miezaka tsy mivarotra ny vokapariny ireo tantsaha satria vidin'ireo mpamongady mora dia mora ny variny fa aprime le izy ary rehefa varotra kosa dia avoaka indray ny vary. Fa iny zany hoe tany amin'ny 20 taona lasa dia toa ohatran'ny mety ihany zany zavatra zany fa taty aoriana dia irahantsika malala noho izay tsy firisihan'ny tantsaha zany mamboly vary dia tsy maharaka intsony ny tolotra izay omen'ny tantsaha malagasy mihoatra amin'ny tinady zany izay tadiavintsika 520 tapitrisa. Ka izany zavatra zany dia niteraka an'ireny fiakaran'ny vidin'ny vary ireny indrindrandrindra tao anatin'ny 10 taona farany teo dia misy fiakarana zany ny vidin'ny vary ka nahatonga ny fitondram-panjakana hatramin'izao nanafatra vary ary tamin'ny herintaona sy ny taona 2012 sy 2017 raha nahatsapitsika dia nisy filana teo amin'ny 200 000 tonnes teo zany tsika amin'ny vary satria tsy maharaka intsony ny tolotra izay atao eto an-toerana zany. Ny fiantraikan'ny fanafarantsika vary dia midika zany fa misy vola vahiny izay tokony hividianantsika zavatra hafa indrindrandrindra zany eo amin'ny fitaovam-pamokarana ny tokony ho hafarantsika dia lasa zany tsika manafatra vary tonga dia hohanina na hoe produit final zany ho an'ny consommation finale. Zany zavatra zany dia mahatonga ny mizanam-barotritsika ho isy an'ilay antsoina hoe déficit zany hoe mampitombo hatrany
an'le lavaka zany zay efa misy mihoatra ny fahafahantsika manondrana sy ny filantsika anafatra entana avy any ivelany ka mahatonga zany an'le solde de la balance commerciale antsika ho négatif zany ka ny tsara zany tsy amin'ny resaka vary ihany fa amin'ny sehatra maro isan-karazany dia tokony fitaovam-pamokarana no afarantsika fa tsy vokatra efa vita tonga dia jifaina tahaka izany fotsiny. Izay no voalohany. Ny voka-dratsiny nanafarantsika vary koa araka ny efa nazavaiko teo dia ny filazan'ny olona fa vary ny ao anaty le conteneur kanefa tsy vary zany ny ao anatiny satria raha antsika malala fa tao anatin'izany fanafarana izany no ny filantsika ny ao pampana mihoatra amin'ny fahafahantsika mamokatra dia natao izay hitazomana ny vidim-bary ka tsy nofoanana ny hetra mikasika an'io vary io. Izany zavatra izany dia miteraka fomba fanao atao anatin'ilay fahalovana zany ka nampibaribary ny kolikoly tamin'io sehatra io tamin'ny alalan'ireo mpandraraha zany misehatra eo amin'ny fanafaran'entana any ivelany ka mba hialana amin'izany zany dia tokony tsika araka ny volazako tery aloha mametraka tetikady sy politika mikasika ny fambolem-bary aloha ny voalohany indrindra ny vidim-bary eto an-toerana ary indrindra fanomezana vaovao ho an'ny tantsaha mba ahafahan'izy ireo antoka mahazo antoka fa ho lafo ny vidim-bariny ary ambony noho ny fomba nambolena an'io vary io zany tamin'ireo dingana maro isan-karazana ny fambolem-bary satria ny manahirana tokoa dia efa maro ny tantsaha alaim-panahy hivarotra ny tanim-bariny mihitsy azy. Ny lemaka be tsy mitatatra no tanimbary midadasika indrindra eto an-drenivohitra ary mamelona tokantrano analiny maro. Vakivakin'ny lalana miazo ny seranam-piaramanidina ny raisam-pirenena Ivato ny etsy amin'ny faritra Ambohimanarina tanimbariny be tsy mitatatra mahavokatra any amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 taonina isan-hektara isan-taona. Dingana maro no lalovan'ny ireny vary ireny mialohany atongavany eny anivo ny kapilantsika jiaby any tokantrano any na ny lovia moa zany no ahafantarany maro azy. Nandeha nidina ifotony izay satria araka ny efa fantatrantsika dia ety amin'ny lemaka be tsy mitatatra ety amin'ny faritry Ambodimita, Ambohimanarina sy ny manodidina dia anisany ahitana izany tanimbary izany ary mpamboly vary avokoa ny ankamaroany ireo tantsaha ety an-toerana. Manao ahoana ary izay dingana marobe tsy maintsy arahana izay eo amin'ny fambolem-bary etsy andaniny inona ihany koa no olana izay sedrainy ireo tantsaha ary ahoana marina no ahafahan'izy ireo misedrana izay olana izay sy miatrika n'izany olana izany manoloana n'izao fambolem-bary izao. Iarahantsika mahafantatra ihany koa fa efa fotoana tokony hanaovana ny fanetsana izao fotoana manomboka ny volana aogositra ka hatramin'ny volana septambra izao izay vary aloha moa no ambolena ary miakatra any ho any amin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana martsa any izany vary aloha izany. Andeha isika hiresaka amin'ireo tantsaha ireo ny momba an'izay olana sedrain'izy ireo izay. Manahoana daholo ny dingana izay arahana amin'ny fambolena vary satria betsaka ny tsy mahafantatra an'izay hoe inona moa no ahoana moa no mahatonga an'ireto vary reto manomboka amin'ny zavamaniry kely ireo mandra-pahatonga an'izy eny ambony vilia hihinanana laoka. Momba fambolem-bary zany dia misy dingana maromaro mihitsy ny arahana amin'ny fambolena vary. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy miasa ny tanimbary ianao voalohany indrindra amin'ny fotoana maintany. Dia rehefa miasa ny tanimbary ianao amin'ny fotoana iny koa ianao mialohan'izay dia efa matetika amin'ny volana eo mamafy ny ketsa zany. Ketsa antitra moa zany afafy amin'iny akotra iny zany ilay masomboly, ilay ambohika iny zany no afafy dia afafy eo iny dia ny tanimbary asaina. Rehefa tonga ny fidiran'ny rano manomboka amin'ny volana jolay eo matetika moa zany eo amin'ny fidiran'ny rano eto amin'ity faritra Ambohimanarina ity dia anomboka anetsa ny olona. Dingana marobe nandalovana amin'izay. Ao ny fanaovana hoe mandragiragy ozy izy ny fitenenana azy. Miombo miasa zany amin'io mandragiragy ny manosy ny tany mba hamadika izy malemilemy tsara dia mandravo nosy
ny olona indray mandravina an'ilay izy mba ho malemy any amin'ny tany any ambanivohitra moa dia miosy ny omby mandeha miosy aloha ny any ambanivohitra mandeha ny omby be dia be dia atao miosy ao fa tia mandragiragy dia vao miosy ny olona mandravindosy anazy miosy ny manitsaka ilay izy zany dia mandravina amin'ny angady zany mba ho tovy tatana satria tsy teo mitotoana be ilay tanimbary eo ny idireglena ny rano satria ny rano zany no mitondra an'iny iny zany ola afandrainy aloha fa aorian'izay dia tonga ny fanirian'ny ketsa toatran'izao tony zao ketsa tanora tony na favoaingana angamba izy tony ray volana zay fa le ketsa antitra dia iny alaina le ketsa dia entina eny tanimbary iny ho aketsa alohany atokavany iny anao tanimbary tsy maintsy diovina ny tanimbary sorona indray aloha ny ahatra aorian'le mandravinosy zany dia manala ahatra vao ala ny ahatra dia tonga ny fanetsana miavitra ny tia tomony tia eny amin'ny toerana hafa ambolena vary fa tsy io izy io dia eo fa tsy maintsy io zany ho aketsa zany io vary io zany manetsy eo anao dia misy fomba fanaovana ny olona moa manetsy ketsa toratady ketsa carreau ketsa fafikatrana tonga dia ketsa vary raraka fiteny anazy mampidi zany ny rano ny tena hain'ny vary zay no dia tena izy ary ny rano koa mamono ny vary dia rehefa voaketsa ny ketsa dia mandeha ny fotoana dia misy ny fikarakarana amin'ny fambolena amin'ny alalan'ny fihavanana azy misy ny fihavanana amin'ny alalan'ny masinina sarcleuse dia atosi-tanana mihavana azy ary misy koa fihavanana azy amin'ny tanana manala ny ahatra manodidina mangeja ny vary mba ho tonga vokatra tsara mba ho lehibe ny amboarambary izy dia maniry eo intelo miava ny olona zany dia mahazo vokatra tsara intelo tanana intelo masinina dia aorian'izay rehefa tonga ny fotoana fijinjana ny vary zany dia iny ilay mijinja vary tsika rehefa mijinja vary indray tsika dia misy dingana maro mbola lasa indray aloha mandeha maka ny fanamatorana ny vary tsika dia iny tonga eny tanety velesina na eny tanimbary any misy n'ilay fitaovana le bateuse favelesana azy ireny dia manamaina an'iny amainina mba ho akotro maina dia avao rehefa tonga iny dia rehefa maina tsara ny vary dia totoina raha misy akofy izy dia kororohana dia ampidina any atsofotra dia totoina na masinina na tototanana zay tena tsara indrindra dia avy eo misatabary dia mihinam-bary malagasy hita masotsika io zao ino atao hoe ketsa tanora io na sahabo ny halavany io zao dia eo amin'ny 7 cm lavandrindra misy antsoina hoe ketsa avo-drano misy antsoina hoe avo maina fa raha ny tokony ho izy zany ny halavan'ny ketsa dia sahabo any amin'ny raha tena tsara izy zany dia 20 cm 30 cm any mba halavany satria ny olana amintsika izay mbola tantaraindreo tatsarintsika eo dia hoe ny olan'ny rano mbola hafa zany ny olan'ny rano satria raha vao ketsa fokely nataonao nefa ny rano be dia be dia tsy ho hita mihitsy tsy hety mihitsy zany ny ampiakatra ny vokatra ho avo roa eny no tanjon'ny ministera misahana ny fambolena eto Madagasikara amin'ny taona 2024 raha manodidina ny 4 tapitrisa taona ny vokabary manerana ny Madagasikara manomboka tamin'ny taona 2024 dia kendrena ny ampiakatra izany ho 8 tapitrisa taona isan-taona manomboka amin'ny 2024 io ka malagasy iray eritreretina hahalany vary 800 sasany kilao isan-taona ary hisy ny ambombava. Mbola lavitrezaka nefa izany manoloana ny olana sedran'ny tantsaha eo amin'ny famatsin-drano. Tsy hijery lavitra fa etsy amin'ny tanimbary ny be tsy mitatatra fotsiny ao amin'ny lemaka Ambohimanarina dia tsy mandeha amin'izay laony ny fitsinjarana ny rano avy ao amin'ny Apipa. Mitsinjara ho sekitera 3 ny lemaka Ambohimanarina. Misy ny Ambohimanarina Atsimo mivelatra 2,900 hektara ahitana fikambanana mpamboly miisa 5. Ambohimanarina Andrefana faritra Nosy Zay vola midadasika 700 hektara ahitana fikambanana mpamboly 2 ary Ambohimanarina Avaratra 770 hektara misy fikambanana mpamboly 3. Mitaraina ny tantsaha amin'izao fotoana efa tokony anetsana izao fa mbola doborano ny tanimbary rehetra ao ambany Avaratra Ambohimanarina noho ny fahasimban'ny lakan-drano lehibe na ny canal principal izay alain'ny mponina ataon'ny larom-biriky ny tany mena amin'ny lakan-drano io. Manampitrotraka ny lakan-drano C3 izay ivariana ny rano avy any ambony efa ela tsy nisy fanadiovana ka mampiandrona ny rano ao anatin'ireo tanimbary voalaza ireo. Fa maninona no hoe ketsa tanora ny tena nataonareo tamin'ity taona ity? Ny nanaovana ny ketsa tanora moa zany dia izy ny zavatra azona amonjenay ihany mba tsy afaka manao an'le ketsa antitra intsony zay amin'le rano eto aminay tsy mety ritra intsony. Tsy mety ritra intsony ny rano eto aminay zany amin'le canal C3 io zany tsisy mpikarakara miala avy eny Anosivavaka dia lasa miparitaka aty amin'ity faritra ambany Avaratsy ity le izy dia lasa problème be ho anay mpamboly mihitsy zany le izy fa tokony mba misy manjainjaikitra mihitsy zany aloha manao an'iny fa
zay mpamboly dia tena fa manao ny aina tsy ho zavatra mihitsy ny amin'ilay fikarakarana nefany a le rano avy any Antananarivo a tonga dia mikoriana aty manomboka nosy vavaka parapatonga aty Ambodomita dia lasa miparitaka-eraky ny tambarinay dia lasa le fambolenay zany lasa mandeha amin'ny tsy izy tsony ohatanitako potika mihitsy zay zany raha amin'izao fandehan-javatra zao e maintsy ny hoe miankina amin'ny fanjakana ihany zany ny tena tokony hahafahanay mihetsika mihitsy zao amin'izao fa tsy afaka mihetsika mihitsy zany zao faritra ambany avaratr'i Ambohimanarina raha tsy misy mihitsy ny fanampiana satria feno tsikafokafona be ny vala andanan'le rano avy any Antananarivo potipotika makaty amin'ny voany eto amin'ny Apipa dia tsy misy takony ohatany hoe fa tena potehana mihitsy zany zay mpamboly zao raha ny fomba fijeriko anazy aloha amin'izao satria zavatra mifanohatra amin'ilay izy mihitsy no iainanay mpamboly eto amin'ny faritra Ambohimanarina zao amin'izao fa dia lasa hoe tsisy fikarakarana mihitsy zany zao faritra Ambohimanarina varitra tanàna iny ivoahan'ny rano avy any Antananarivo dia lasa tena basainy mihitsy zany zao fotoana fanetsana zao a lasa tsy afaka manetsa zao zay fa lasa midiboka eraky ny tambarinay ny rano be rehetrarehetra avy any tsy voafianay moa izy satria hitanareo ngamba fa tokony ho vita tsara le zavatra nefany a eo amin'le mpikarakara ngamba no tsy ampy le mpiasan'ny Apipa dia olona vitsikeliko zao nitazanay raha ety dia ohatrany tsy dia misy mpikarakara le zavatra ety zany satria moa zareo vitsy tsy hainay zay fandarana eo fa tokony mba jerena akaiky mihitsy zany le avara-tanàna fa ny hoe mba eritseritsy zany mba hoe misy pokotany mihitsy zany mba misy pokotany firy eto Ambohimanarina dia mba mampizaran'ireo asy ireo raha fa tsy vita amin'ny fanjakana ireo dia ho zarain'ireo pokotany ireo zany dia zay ngamba ny hitako hoe ahafahana manaoko aloha ny sakany zao a dia le rano ny tombo be ny tsikafona tsy afaka ny kozinala tsy etsin-tsikafona ny renirano ity ambany ty any zao no madio fa ny any ambony any mahazaka olona dia tsy afaka mivoaka le rano any ambony any niketsa fa azo afindra amin'izao efa azo atao daholo ny nkety ireny ny rehetra zao ketsa makany daholo rao misy vahaolana ny era mba mivoaka ny rano dia afaka manety zay raha sanatria ka tsy miala mihitsy zany ireo rano ireo dia makaiza le ketsa atao inona hoan'ny eo na amidy amin'izay manana azo aketsako atao inona indray moa ny antsoavo ataonay a dia n'izay ny riralina mba iangavianay mba hiverina satria ireny ny tena nahavita zavatra volana ohatra n'izao vao vita ketsa varan-tanàna vita ketsa ny rehetrarehetra ka izay no mba iangavianay n'izay ny riralina ny tena mba iangavianay mba hiverina eto amin'ity faritra Ambohimanarina ity katra misy ny olana eto amin'ny fambolena amin'ny resaka rano zao ohatrohatra dia misy mifatarana satria tsy maintsy manenjika alohan'ny fivian'ny rano be zany fiakaran'ny vary dia somary tarakely zany zao fidiran'ny rano zay zao zany ny zetrain'ny olana misy eto aiza ho aiza ny ketsanareo amin'izao dia atao ahoana zany ireo ketsy ireo manoloana izay olan'ny rano zay zany hoe le ketsa zany zao tsy maintsy ketsa tanora nataonay satria tsy afaka hanao ketsa antitra zay a satria raha ketsa antitra efa tara le fidiran'ny rano dia tsy mety fa vao hoe miditra ny rano zay zao vao manao ketsa tanora dia miditra tapa-bolana ray volana zany ny rano vao mba mety zay dia zay no mahatonga anay le manao ketsa tanora zany misy tsy fihetezana zany izy ity satria teo zay no nataran'le rano ity vao niditra satria misy area gasina ary zany misy rano vaky dia lasa tokony ho fomaina efa ela le tambary fa lasa niditra miverina indray zany le rano tato dia taraiky zany le tambary vao maina zay zao vao nisy fahavoazana zay no nataraiky ny fidiran'ity rano ity tamin'ny vokatra tamin'ny taona lasa zao dia nety satria azo talohan'le rano be le izy dia amin'ny ny taona indray zany eo amin'ny 20 hatramin'ny 10 taona eo ny hektara raha ikotinan'le izy dia atao ina daholo le vary hohanina ve sa amidy sa hoe raha sahala aminay aloha zany zao dia tsy manana zany ny hoe tambary ray hektara zany zay no ambolena fa vitsivitsy ihany dia nenay zany sakafo hohanina fa tsy dia mivarotra loatra zanaka tantsaha ary mponina Ambohimanarina ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Todosoandriamampandry nanamafy ny tena ny vahaolana lehibe sedrain'ny tantsaha eny Ambohimanarina iray manontolo ny fanondrahana ny tanimbary amin'ny alalan'ireo lakan-drano avy amin'ny Apipa.
Ny volovary izay andro ny toe-karena malagasy araka ny nambaran'ity solombavambahoaka ity. Tsy apetraky ny fitondrana ola ara-pahameana nefa ny fanatsarana ny farim-piaina ny mpamboly amin'ny ankapobeny. Tsy ampy ny fahalalana ahafahan'ny tantsaha manatsara ny vokatra amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana moderna. Tokony averina ny tosika ho an'ny tantsaha izay nisy ary nampivoatra ny vokatra manerana ny Madagasikara nandritra ny taona 2000 ka hatramin'ny 2020. Ny valy dia anisan'ny foto-tsakafo ny malagasy ary ny vary io dia mahavelona ary tena mahavelona ary ny zava-dehibe amin'izany dia izao ny fitaovana no tsy ampy amin'ny tantsaha no tena marina. Izany zezika sy ny masom-boly izany zao dia tokony averina ny karatry ny mpamboly ka izay manana karatra dia tokony hena ny zezika sy ny masom-boly menan'ny tantsaha. Izany zao tsy misy izany. Tokony menan'izay izy ary eo koa ny fitaovana maro isan-karazany izay tokony menan'ny tantsaha ao anatin'izay fa atao anjonom-bala foana izany ny tantsaha ao anatin'izay rehetra. Izany hoe arena io vary io ary ny firenena izay mamokatra vary sahala amintsika rehefa tena mahavely tena izy ary koa lasa mitondra ny toe-karena ho antsika satria mahavelona ny olona, mitombo ny farim-piainan'ny olona dia lasa mitombo ho azy izany ny fahefan'ny olona dia mitombo ny arin-karena zany ao anatin'izay rehetra izay. Zao antsika dia lasa manafatra vary izay taloha nefa isika dia tena nisany tena hoe tena sopotra ary tarafany zao tontolo izao sy ny afrikanina. Zao antsika dia lasa manafatra ao anatin'izay mametatra izany ka tonga zao ny fotoana izany izay tokony omena anjara toerana lehibe mihitsy ny fambolena sy ny fiompiana eto Ambohimanarina tsy eto ihany efa eran'ny Madagasikara. Tena olana dia ny resaka lakan-drano ny vavarano izay mila tsaraina, mila amboarina ilay izy satria efa taona maro dia tsy misy mpijery mihitsy ny tanànanay etỳ Ambohimanarina etỳ ary miantso amin'ny solombavambahoaka dia miantso ny mpanantanteraka ny ministera izay eo ny ministeran'ny rano ny APIPA izay tompona andraikitra voalohany amin'izany misy ministeran'ny fambolena izay tokony hijery manokana ny mpamboly rehetra eto Ambohimanarina ary eo koa ny ministeran'ny rano izay tokony handray andraikitra ao anatin'ilay izy. Ny tenanay amin'ny solombavambahoaka anay dia efa nandray andraikitra amin'izay fandehanan'ny rano izay satria amin'izao fotoana izao dia miakatra ny rano ary saika efa mitovy izao ny havon'ny rano sy ny tanimbary izay tena manahirana nefa ny mponina etỳ dia hafa kely mihitsy ny olona etỳ raha oharina amin'ny distrika rehetra eran'ny Madagasikara satria ny Ambohimanarina dia mbola misy ny tantsaha maro izay kolotsaina ny ambanivohitra ary ny ampahany dia kolotsaina ny ambanivohitra dia misy olona ambanivohitra sy ambanivohitra aty amin'ny aty ny ambanivohitra mibetsaka ao anatin'izay ary mbola miaina sy mivelona amin'izany fambolena sy ny fiompiana izany. Koa dia manao antsoavy indray eto satria ny asa varodrano tsy vita raha tsy fanankonana tokony indray andraikitra ny fanjakana izay voatongoka teo izany satria tokony tsy atao an'izao ny vahoaka ao anatin'izay rehetra izay na izany na tsy izany dia efa mandray andraikitra foana ny mpamboly rehetra sy ny tenanay amin'ny fikarakarana nefa tsy vitanay rehetra izany fa tsy maintsy eo ireo ministera ireo izay tompona andraikitra izay tokony handray andraikitra amin'ny fitondram-panjakana azy fa rehefa tsy havita ry zareo dia tokony hiala amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao. Lasa malaina sy maharisarisa ny tantsaha ao anatin'ilay izy ary lasa mora ny vary izay amidy izany ao anatin'ilay izy dia lasa miravoravo tanana ny olona ao anatin'izay rehetra izay nefa tokony le mamalagasy antsika le asa tanantsika mihitsy ary tsy ny vary ihany fa ny asa tanana malagasy mihitsy tokony mena toerana izany lanja mba ahafahan'ny miarakaretsika sy ny toe-karena izay mba ahafahan'ny mpanao asa tanana rehetra mivelona izany ao anatin'ilay izy. Ary io tonga io le hoe ny gasy kamanjy ary zavatra vita amin'ny malagasy dia tsara daholo fa isika tsy mahay mikolokolo azy ary ny fanjakana dia tsy manome toerana izay asa tanana malagasy izay zany ao anatin'izay ka izay mahasolombavambahoaka anay dia miady ho an'ny rehetra tantsaha reto miady ho an'ny olona ho an'ny fambolena ho an'ny asa tanana ary tsy anakilimbelana izay zany fa tsy maintsy miteny ny zava-misy ary entitra eo anatria ny fitondram-panjakana mba handray andraikitra satria tsy maintsy ny fitondram-panjakana no manampy aloha manao modely ao anatin'izay dia manaraka ny olona efa vonona hiasa fa izay le hoe famorana avy amin'ny fanjakana izay
no ilain'ny tantsaha sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Tany amin'ny taona 2020 sy 2009 narisika aoka izany ny tantsaha samy niezaka nanatsara ny vokatra. Ny roborobo ny fampiofanana ireo tantsaha nanomboka tamin'ny fotoana io, nampiarina ny karazana paikady fambolena moderna. No amiraina ny fahefan'ny mpamboly ny vidy sy nampiasa ireo fitaovana vaovao ho an'ny fambolena, ka isan'ny nalaza tamin'izany ny Kubota. Taorian'ny zavantranga ny taona 2010, ny an'letsy ny farim-piainan'ny mpamboly manerana ny nosy. Maro tamin'ireo tantsaha no tafidikizo, voatery nanao antoka ny vokatra teo ampelantanany. Tranga izay no araraotin'ny mpanambola sy ny mpanangom-bokatra, ka niteraka ny fiakaran'ny vidim-bary tato anatin'ny 10 taona farany. Fiakaram-bidy izay tsy voafen'ny fitondrana ny fandimby hatramin'ny taona 2010, ary tsy nahitana vahaolana afa-tsy ny fanafarana vary mora avy any ivelany. Vary, fiainan'ny malagasy iray manontolo, maharary ny vahoaka, saingy hatreto tsy nisy vokatra tena mahasolo azy, izay tsy ampiketsa mivezivezy, izay veriomby manaramorona, izay voky ihany no maharaka ny namany. Ny vary natao foto-tsakafon'ny malagasy aza tsy ahitan'ny mpitondra vahaolana mahomby sy maharitra, ho aiza ny hafaran'ny firenena. Araka izay indrindra dia misy ny anjara briky lehibe sy anjara toerana lehibe izay andesiny izany vokatra vary izany eo amin'ny toe-karena malagasy. Araka ny fahitantsika teo dia misy ny olana goavana izay sedrain'ny mpamboly eto amin'ny Lemaky Betsy Mitantatra, misy ihany koa ny vahaolana izay narosin'ireo tantsaha tamintsika teo sy mba hoenin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ihany koa amin'ny fandraisana fepetra momba n'izay olana sedrain'ny tantsaha izay. Inona fa nitondra fanampahalalana ho antsika jiaby tany tokantrano tany iny fanadihadiana mahakasika ny vokatra vary sy ny toe-karena malagasy iny, fa dia mametraka ny veloma mamindrapitafa ao aminao ny tenako. Amin'ny manaraka indray dia mpanao gazety ny MBS hafa no hanolotra lohahevitra hafa ho anao ihany koa atao anatin'ny fandarana ahoana marina. Aza misaraka amin'ny fahita lavitra ary veloma tompoko.